Alleloia. Amin'ny fiferina lehibe indray lasana babalala no iarabanantsika rehetrarehetra izay tratranso eto indray amin'ity androany ity dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino ary avana malala fa mahery tsara daholo indray tsika rehetrarehetra raha eo eto androany nefa raha tsy ao amin'izay toeran'izay ianao dia matoky fa ny fiarahantsika eto dia ifampahery eto tsika dia ahery ianao raha miala eto satria ifampahery anatin'ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity androany tena zao fandarana zao tonga soa ianao eto amin'izao fandarana vavaka fiembenana zay rahanao fandarana andramoka izao zao ho anareo fampiaraka aminay eto arabaina manokana nareo tena faly zay mahita anareo raha androany koa ianao vao tonga eto dia zao raisina tanandroa ianao tonga soa dia maretatra amin'ny farany fa hiaraksika amin'ny adinay sasany eo eno iritsika ivavaka tsika eno toloteny eno famelabelarana mbola ivavaka koa ivavaka hatramin'ny firenena itsika mivavaka androany dia matoky fa tsy takany idirinao eto ny voanao eto amin'ity androany ity fa raha ketraketraka ianao dia ahery ianao raha miondrikondrika ianao dia hitraky ianao raha dia ataoko ary tsy salama ianao dia hositraniny tenin'Andriamanitra ane itsika tsirairay avy dia mahireza daholo dia tahiny tompo nabaviana hitako niditra voalohany teo nabaviana nabaverika Rodine Marie Maman Valtina Marie Jo Jaotina Maman Valtina Rodine Marie voavako teo Olga Ranoroso Yama Lantonirina Verselina Nalala Selina Rolianis Yaja Skapatici Aimé Manambitso Aimé Lovely Naira Keron Navavikotre zany Itody Raolso Robin Full of Grace Sandrine Erika Olga Rajamandimby tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra Felana Rakotsy na Teoda faly be zay mahita anareo Saondra Raza Berthe Sava Alléluia Mampionona Kiradio dia Ianitra Nirina Sandola efa tonga daholo ny ekipa Tina Malala na Virginie Ando Malala io raha tsy fantatrareo dia Kambana Ranta Malala dia Yama dia tahiny tompo isika tsirairay avy tonga soa Rasoa Natenaina Rasoa Herniaina Natalie dia izy koa mbola tsy voaraba dia Thierry Ralbenja Alléluia mahereza daholo za matoky fa aherenao eto androany razana Monika Mariette ho tahin'Andriamanitra androany tsika dia miaraka amin'ny nay mivady eto moa ny Akiradio ny Akimedia mpikambana anatin'ny vavaka fiembenana indrindra ny groupe zay maresy zay miaraka aminay isan'andro eto zay reny enonareo reny ny atao hoe groupe zay maresy androany miaraka amintsika eto izy telo menada raha latojo hitondra vavaka fanombohana izahao.Lovely.19 hitondra tenin'Andriamanitra izahao Rodine hitondra ny vavaka ny firenena za moa iverina eto amelabelatra tsisy zoviana aminareo reo ankizy ireo mino afafalinareo iaraka amin'izy ireo amin'ity androany ity milohany zavatra rehetra aloha dia andao arylohantsika metraka zao fotoana zao mpitantan'Andriamanitra ka andao mpandrosotsika ny rahalahantsika tojo avy any Allemagne izy no izara ivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo rahalahy tojo anao ny fitenenana tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa tsika rehetrarehetra natatran'izao talata alina zao indray zao vavaka fiembenana zao dia hiara vavaka ary tsika nakina fotoana filatanan'Andriamanitra ry iray masina tsara indrindra dia mpisaoranaranao sy tompo dia hipololotra fiderana foana ny vavanay Andriamanitra nandratra anao amin'ny voninahitra anao satria tsara ianao Andriamanitra ary tsara ianao aminay ihany koa Andriamanitra dia misaotra ray masina fa tafavory eto indray zay roa telo efatra maromaro vitsivitsy any Andriamanitra nefa tafavory eto engany ianao ny tena anatrika eto Andriamanitra satria ianao fa niteny fa na misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ovony ady fa maromaro eny any Andriamanitra ny dia tena hoe manantena nefa eto ianao Andriamanitra satria tena mila ny herinao betsaka Andriamanitra mety tivitivo tonga eto fa tena hery amin'izao teninao zao Andriamanitra zao vavaka fiembenana zao mety misy marady dia ho sitrana amin'izao Andriamanitra engany Andriamanitra tena anovo indray ny ara-panahynay Andriamanitra mpisandratra indray ny fitiavanay anao ny finoanay Andriamanitra ao anatin'izao toriteny zao dia manatrefy enao eto anao Andriamanitra dia rakofy ny rano Jesosy masina ny connexionnay mba handeha somatsara Andriamanitra izay ny andalana Andriamanitra engany ianao ny hitantana anazy mba tonga somatsara hiaraka aminay eto izy dia ny devoly sy nasandraetra tompo dia engany tsy hanankery tsy hanapahefana tsy afaka mitsaingo Andriamanitra na litera ray eto aza fa tena hoe anirana pony tsirairay avy ny teninao Andriamanitra ho tany lonaka ohatr'ilay olona namafo Andriamanitra tena ho tany lonaka ny fonay tsirairay avy anireny teninao dia misaotra ry masina tiana be nahatra teo anao sandratana teo anao rizany koa tiana ianao Andriamanitra Halleluja Amen Alléluia
Sotra betsaka ny ralatojo tao anatin'izany vavaka fanomboana izany zay tena ilaitsika ny vavaka fanomboana. Mialohan'ny zavatra aloha dia andao alohantsika aloha hieno hira manasanao hieno hira mahafinaritra rehefa fienointsika eto mihitsy hoy izy ty fa androany indray izy hienointsika indray izy androany alleloia. Elaela tsika tsy nihaino azy ty dia andaontsika hihaino azy alleloia. Ianao zany jo aza manaiky resy ny ty fiainany ty zany ianao alleloia. Manana an' Jesosy ianao dia aza manaiky ho resy aza manaiky milavolefony zany ny olona no milavolefona am'izao fiainana zao. Be da be milavolefona am'izao fiainana zao za te ho faty za mony tena leo an'ity fiainana ty tsy vitako tsony. Fa tsika vitatsika io ary tsika tena milamina tsara mihitsy satria maninona satria tsika miaraka amin'i Jesosy ary zany mahatonga antsika manao groupe zay maharesy tsika maharesy halleloia maharesy an'ity zao tontolo zao ty miaraka amin'i Jesosy tsika. Tany tompo nabavy Maria Rafa Ralatojo iza mbola tsy voravako tany Saondra Raza zay mbola tsy voravako tany ambony tany tahiny tompo daholo tsika tsirairay avy halleloia. Andao areno an'ity tsika dia ao anatin'ity tsika io mankomana fa hiditra eto ny anabavitsika Lovely.19 nabavy Tina eto avy eto Frantsa izy no hitondratsika tenin'Andriamanitra amin'ity androany ty meno finaritra aritsika rehetrarehetra maherezy anao anatin'ity ry ty dia mitraka azakivy zany fa Jesosy tianao ary tsy nanova ny teny fikasana teo amin'ny fiainanao maherezy aritsika. Banzina ny lanitra ravana malala halleloia. Mampitanolotrikano ve ny fiainana ety mampitomany anao ve misetrasetra ny tany aza eto miantoraka fa
mahatra na mampangolaka Banziny la edena atsika azakivy zany ianao halleluya haza mamaky fotsiny hani amty oza-piainany teny haminy oza-piainany ty mila miady ianao miaraka amin'ny Jesosy halleluya sakady azakivy zany halleluya Jesosy ange tsy manary anao sady tsy mamela anao sady tianao izy no mbola manome toky izy fahomba anao ino za omba anareo mandrakariva mara-patonga ny fatapena halleluya nanome toky amonjy anao sotra Jesosy haza manaky o resy fony zahany hamioza-piainany ty fa misaka zavakiby zah fa Jesosy lay tianao nanome toky anampy anao sotra Jesosy anampy anao ani izy rehefa namalana amonjy anao izy lay teny fikasany ange tsy miovy zany amen Jesosy halleluya ny teny fikasana ho anao raha mbola tsy tonga androany tsy hoe miova akory finy tsy miova fa miandry an'iny tsika ny teny fikasana ny tenen'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra rehetra dia matoky dia Andriamanitra sy ny eny sy ny amainina dia ny zavatra izay nyteneniny dia tsy maintsy tanterahany raha sena mbola tsy tonga teo amin'ny fiainanao zany androany hatramin'ny androany da aza mitritra anao hoe fafan'Andriamanitra iny tsy ny fafana iny fa miandry tsika ary Andriamanitra ny amery anao tahaka ny voromahery halleluya afahanao miandry azy amin'ny kery amin'ny pitoniana ary amin'ny finoana fa tsy maintsy ho avy io tsy maintsy ho avy io nangatabavaka ve ianao dia miandrasa ianao valim-bavaka tsy misy an'izany olona nangataka tamin'Andriamanitra ka tsy azo amin'Andriamanitra na mbola misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina eo aminao misy fotoantsika mangataka rano nefa ny sinitsika aza mety siny goaka ny sinitsika aza mety siny tsy mahazaka an'le rano zay nangatahantsika dia iny aloha ny amboarin'Andriamanitra voalohany azonao iny aloha ny amboariny dia tefeny aloha iny dia aveo izy androtsaka an'le izy na ianao mbola amboariny na ianao fa vita fa mety dia mino dia miandrasa dia miandrandra fa tsy maintsy ho avy io na hoe na hoaingana dia mahereza dia aza manaiky resy zany raha miaraka aminay eto ianao naraka zao fandarana zao ninona ady lalovanao ninona zavatra mety mahakivy anao dia zao ihany ny teniko aminao aza mba hainao zany mihitsy ny atao hoe za kivy tsy vitako tsony fa za mitenao vitanao io halleluya vitanao io dia mahereza eno ten'Andriamanitra tsika ndao mpandrosika ny anababitsika Lovely.19 izy nitondra ten'Andriamanitra raha isy mbaibonao ary dia menetitsika rehefa hitahiny tompo ranabavy Lovely anao ny fitenenana ranabavy Tina iny tompo pastera dia manona fiadanany tompo ihany koa amintsika mpiaino sy mpanaraka amin'ny fandarana vavaka fiambenana dia ampitiavana sy ampifaliana trano moriavana no izarako amintsika tenin'Andriamanitra entiko fakahirezana antsika mpiaino amin'izao alina mangina izao dia ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika amin'izao alina izao dia hitantsika ao amin'ny Jakoba toko fahaefatra andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy Jakoba toko fahaefatra andiny fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy izay mivaky toy izao hoe ry mpisitaka mijangajanga
Tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Koa na iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo ve fa miteny foana ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoeriny atao anatsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro. Haleloia. Ny lohateny ambony toko sy andininy moa ry havana dia manao toy izao hoe fananarana ny tiady sy ny mpisitaka sy ny manendrikendrika ary ny tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Arak'izany fananarana be da be voatanisa amin'ny lohateny izany moa ry havana dia tena hoe mbola betsaka tokoa ny fitondran-tena tsy mendrika, tsy ankasitran'Andriamanitra izay mbola mangeja olona maro. Fa ny tena ho resahantsika lalindalina bebe koa ry havana dia ny resaka mpisitaka mijangajanga izay anisan'ny fahotana mahafaty lehibe mahatonga antsika tsy hiombona amin'Andriamanitra ka hanadinoantsika azy tanteraka ry havana. Izany mpisitaka izany mana lavitra, miala lavitra an'Andriamanitra, tsisy ny fanatrehan'Andriamanitra dia lasa manaonao foana. Dia nefany betsaka ny olona voagejany io resaka filany nofo io indrindra fijangajangana ry havana amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia mametra-panontaniana amintsika mpiaino tsirairay izao ry havana hoe isika izay mino fisian'Andriamanitra io, isika izay manantena ny fiavian'Andriamanitra io ry havana. Moa mandeha ara-panahy ve tsika ry havana sa hoe mbola misakaiza amin'izao tontolo izao variana amin'ny ara-nofo? Mino za fa samy mahatsapa ny tenantsika tsirairay avy tsika amin'izany fanontaniana izany ry havana, satria tsy miafina amiko tsy miafina aminao ry havana fa ny fijangajangana dia ny dikitsotro izao tsy fanekena ny fitantanan'Andriamanitra. Anisan'ny tranga mampalahelo fa tena hoe rehetra sy roa ry havana matetika tena tsy takona fenina intsony moa nyendrika fijangajangana fanitsakitsahana tokantrano. Indraindray raha mahita mihitsy eny amin'ny Facebook ry havana feno fitaraina ny olona ry havana amin'ny resaka fampirafesana amin'ny ditram-bavy, amin'ny ditran-dehilahy sy ny voka-dratsy ateraka izany. Ao ny fikorontanana tokantrano, ny zaza mikorotan-tsaina, mbola rehetra sy roa koa tatoato ny resaka fanolalana zaza tsy ampy taona, tena mampalahelo ry havana. Ina moa ny tena anton'izany raha tsy noho ny filan-dratsy ny nofo io ry havana izay fantatsika tsara fa asan'ny devoly-tsotro izao. Dia izao nefa ny amin'izao fotoana izao ry havana, na lehilahy io na vehivavy dia tena hoe maro ny itoeran'ny fanaratsy ny fijangajangana dia azonota amin'ny fampirafesana sisy. Mampalahelo tsy matetritra an'Andriamanitra izany ry havana. Voageja ny filany nofo loatra maro amin'izao fotoana izao dia ohatra ny lasa jamba tsy mahatsiaro intsony hoe zava-dratsy eo anatrehan'Andriamanitra izany fijangajangana izany, izany fampirafesana izany. Lasa toa zary kilalao mahazatra ny olona ry havana izany amin'izao fotoana izao dia manatanteraka aminazy dia ohatra ny mandeha ho azy. Lasa mahazo fahafinaretana ny nofo any ka tsy mba voabaika intsony io saina sy ny fo io hoe inona ny mety ho tranga eo anivon'ny fiainatokantrano ohatra, eo anivon'ny vady sy ny zanaka, inona ny mety ho voka-dratsy ny zany indrindrandrindra eo amin'ny lafin'ny ara-panahy mahazanak'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nefa ry havana dia any amin'ny Efesiana any dia milaza amintsika indrindra amin'ny voka-dratsy ateraka n'izany fa tokony hoe atonga sainantsika. Jerentsika ingany amin'ny Efesiana toko 5:5 izay manao an'izao hoe fa fantatrareo marimarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra ny mpijangajanga rehetra, na ny olom-betaveta na ny olona mierina. Aleloia. Ratsy be izany ry havana malala. Ny mpijangajanga rehetra sy ny olom-betaveta tsy manana lova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, tempolo ny fanahy masin'Andriamanitra io tenantsika io, tsy tokony ho lotointsika ry havana, tokony ho kolokolointsika mihitsy azy. Raha hoe mbola minimanotsitsika amin'io tenantsika io, loza ho antsika izany ry havana, mety ho veritsika amin'izany zavatra izany. Io filan-dratsy io tena marina araka ny teny soratra masina hoe raha torotoronintsika io dia miteraka ota ary ny ota fantatsika tsara ry havana fa miteraka fahafatesana. Marina hoe samy mbola ho fatsika samy andalo amin'izany fahafatesana izany fa kosa tsy andoha amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy andoha amin'ny fiainana mandrakizay araka ny teny izay rehintsika teo raha mijangajangitsika ry havana. Sady lasa fahavalon'Andriamanitra raha teo tsika amin'izany araka ny teny soratra masina. Ry havana, sary-piaro amintsika tsirairay avy io Andriamanitra ry havana, zanaka tiantsika. Dia izao
ndaontsika iova ry havana. Vakitsika ngeny any amin'le Jakoba teo hoe manao an'izao hoe ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina. Ny fanahy izay nampitoeriny eto anatintsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro. Ry havana, tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra matoa malanatra sy mampitandrina antsika isan'andro isan'andro. Tena hoe tian'Andriamanitra ho tandrovantsika ry havana io fanahy izay mitoetra ato anatintsika io. Tsy ekeno petipitentsika amin'ny loton'ny fijangajangana ry havana fa mahasari-piaro an'Andriamanitra izany a. Mbola misy teny izay zany amin'ny Efesianina hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nantsiana tombo-kasehanareo amin'ny andro fanavotana. Ry havana malala, izany hoe mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra tsika, mampalahelo la fanahy izay efa nampitoena ao anatintsika sika ry havana raha mbola mini mijangajanga. Ary amin'izany tsika rehefa tonga ny andro fanavotana iaviny a, raha tsy mandeha amin'ny ara-panahy tsika dia ho very ry havana. Ho avy ho an'ny olona mankatoa anazy izy ry havana, fa tsy hoe ho avy amin'ny olona manao mini manoda, mini mijangajanga ry havana malala. Sitrak'Andriamanitra izany fa tena mampalahelo anazy. Antony iray a, fototra izay tena hoe mitarika ny olona hijangajanga ry havana ny resaka fitafintsika vehivavy rehetra, tsy maotany fitafy tsy maotany. Za zao a tena taloha tena anisan'ny mpanao fitafy fohy kely tsy maotana ry havana ary tsy laingako a. Fa betsaka tamin'izany ny lehilahy voasarika sy ny tsiriritra amin'ny masony tamin'izany fitafiko izany ry havana. Misy amin'izany aza ny lehilahy efa manambady, misy koa tsy manambady fa voasarika tamin'izany fitafy tsy maotana izany ry havana. Nefa ny tenin'ny soratra masina dia milaza amintsika fa na io maso io amin'ny tsiriritra fotsiny dia fa mampanota ao am-pon'ny olona ry havana. Tena mampalahelo izany ry havana raha hoe izay fihetsiko no atarika olona hijangajanga. Ry havana malala, tsy io fitsiritrana io ihany mety hoe ho azon'ny fakapanahy, fa na izaho sy anao ihany koa izay misarika olona amin'izany fitafy izany ry havana, dia mety ho voasarika hijangajanga ry havana malala raha tsy mitandrina. Za zao ry havana tena tsy mahamenatra anahy fa tena efa tafalatsaka tamin'izany fijangajangana izany ry havana, amin'io ajejojona amin'ny fitafy fohy kely sy ny sisa io ry havana malala. Isaorako an'Andriamanitra nefa ny atsony anahy indray, isaorako an'Andriamanitra indray alina izay ry havana, ny nanokafany indray amin'ny masom-panahiko ry havana, hoe nanova anahy amin'io fomba fitondran-tenako io ry havana malala, hiala amin'izany toetra ratsy izany. Mbola isaorako ihany koa ry havana malala n'Andriamanitra namily anahy teto amin'ity fandaharana ity, izay nanova anahy, namolavola ny ara-panahiko isan'andro na amin'izao fotoana izao ary indrindra ry havana mba ahafahako amin'izao fotoana izao a manao asa fitoriana, mba hikasihan'Andriamanitra anao ihany koa, hanovan'Andriamanitra anao ry havana malala, henonao an'izany teny izany mba hanovanao ihany koa. Manova ry havana Andriamanitra, mpitaridalana izy, mpanafaka izy ary tokony ho tsapantsika fa tsara Andriamanitra ry havana malala. Manomboka izao dia aoka mba tsy izaho sy anao intsony ry havana, ilay anisan'ny olona hitaona olona amin'ny fijangajangana ho ampiasan'ny satana amin'izany dia aza variana amin'ny eto an-tanitsika ry havana. Izany fijangajangana izany tsy ahitana fiadanam-po izany, tsy mampilamin-tsaina izany, tsy ahitana fahasambarana maharitra izany ry havana. Ary mampalahelo fa tena mbola betsaka ny olona fantatro amin'izao fotoana izao amin'izany fijangajangana izany, amin'ny fanitsakitsahana tokantrano. Miovatsika ry havana, ampitiavana be ny tenenako anareo an'izany. Tena hoe mahaiza misafidy lalana tsara tsika, mifandraisa tsy tapaka amin'Andriamanitra tsika, mankatoava ny didiny. Mihaino ny teny ry havana fa za mba ianao ilay hoe mpisitaka mpijangajanga araka n'ilay teny izay mivoalazantsika tamin'ny Jakoba teo. Tianao Andriamanitra ry havana dia mino za fa nandray lesona ianao tamin'izany teny rehetrarehetra izany, nampahery ianao izany teny rehetrarehetra izany, koa dia hiasa amintsika tsirairay avy eny ny fanahy masin'Andriamanitra ry havana. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, isaorantsika an'Andriamanitra izany teny mahafinaritra dia mahafinaritra, mampahery antsika rehetrarehetra izany. Mino fa nahery ianao tao anatin'izany teny izany dia matoka fa hoekentinao am-po izany tenin'Andriamanitra izay renesintsika teto izany misaotra betsaka an'Andriamanitra.Lovely tsika sady tsy adintsika moa mampahery anazy raha nahery ianao tamin'izany teny izany dia
akasitrahantsika izy ao anatin'izany mba mampahery azy a no mahita ny teninareo hoe raha naherinareo de mba teneno hoe misaotra fanahery halleloia mahafinaritra zany za aloha de mahafinaritra anazy zany teny zany ary mampahery anahy ary isaky mety zavatra ohatr'izany hoe marina mihitsy ke zany raha jerentsika tokoa ry ranabavy Lovely nanana ny tsika rehetra nanana ny tantarany sy ny lasantsika daholo fa izy de anisan'ny niaina ato anatin'izany hoe fijerijejona fa nahafinaritra fa fandarana jerena eto amin'ny telefona de afaka manova olona anankiray halleloia ary isoratrantsika n'Andriamanitra zany satria avy aminy zany rehetrarehetra zany ary de ho azy rery ny dera sy ny haja sy ny voninahitra de mino aho fa tsy anabavy Lovely rery no tratran'izany Lovely.19 moa ny anarany a fa isika rehetrarehetra de samy raha mbola ao anatin'izany ianao a de ianao aneo ovain'Andriamanitra koa ianao mba ho tonga koa ny anjaranao ianao koa mba ovain'Andriamanitra halleloia de ho tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy Jakoba 4:1-7 halleloia sotratsika rehetra makasitraka anazy a sotratsika sady miaraba an'izay mbola tsy teo ihany koa Ursula efa Marie Joe efa teo izy koa Sylviane Fanasina Armand.Lovely.19 Soanirina Razay Arso tahian Jesosy eme manambotsoa halleloia Sandola efa narapaiko teo Tina Malala tahian Jesosy daholo Jakoba 4:1-7 ry mpisintaka mpijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao ko na iza na izy te ho sakaizana zao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra zany hoe fahavalon'Andriamanitra zany raha Jonathan tahiny tompo lozy zany hoe fahavalon'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra ny tompon'io fofinaina ao anatinao io fenao fahavalony zany hoe raha tsy Andriamanitra zany manana famindrapo be tena ingeza be de kopeny fotsiny io tapahany fotsiny rivotra iainanao io de veloma fa androany Andriamanitra mbola miteny mananatra ny soramanitra de fananarana ny tiady sy ny mpisitaka sy ny manendrikenika ary ny tsy manaika fitondran'Andriamanitra rehetra eo zany ao anatiny daholo na olona tsy manaika fitondran'Andriamanitra ary zany iny le hoe olona zay zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana imenomenomany amin'Andriamanitra iny foana zay zavatra tonga eo amin'ny fiainana de iny de tsy manaiky tsy mety fahotana ry avany zany fahotana zany ianao tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra zay zavatra tonga eo aminao de ahitanao tsinony daholo tsika zany fa niresaka miaraka amin'olona ohatr' zany marikivy tsisy zavatra tsy marikivy eo amin'ny fiainany ohatrany zavatra efa zavatra nihina zavatra marikivy de tsisy fifaliana de tsara ny andro mafana loatra mangatsika ny andro matiny atsika manorana ny andro lena loatra tsy hita ao an-trano tena haolo ato mivoaka ny andalana be olona be misy olona ohatr'izany mitady vady tonga ny botabota fe ngeda be tonga ny mahi to labatry-ndakana ohatra zany zay tantanan'Andriamanitra tsy mety avokoa fa tsy iny aloha nresahantsika androany fa nresahantsika androany de ny mpisintaka mijangajanga tena hoe misy électricien anay zay taloha raha marikivy mihitsy ny anarany raha marikivy ny ataony kivy ny foana izy raha marikivy de izy raha marikivy izy ohatra fiara ohatrany izy de iny raha marikivy efa tonga de tsy tezitra mihitsy fa efa fantany mihitsy zay fihetsona azy eo akadikely hoe raha marikivy ry mpisitaka mpijangajanga tsika maky tenin'Andriamanitra hoe ohatran'io zany atao hoe misintaka ny atao hoe misintaka de za zao eto de rehefa miala fa za zao ohatran'izany mihitsy anabavy Sandrine ny vazaha de ohatr'izay foana monsieur plaindre foana izy monsieur plaindre foana mitaraina foana misy tarainana foana tsisy mety sady ry zareo raha hitabatabatry raha mora kizitina mo zay le izy
Alleloia. Fa ny atao hoe misintaka de rehefa misy vehivavy misintaka ny tokantrano de miala ny tokantrano, na lehilahy misintaka ny tokantrano de miala misaraka misintaka. Hoy ny tena Andriamanitra amin'ny Salamy fahatelo amby fitopolo, Salamy fahatelo amby fitopolo andiny fafito amby roapolo, ny olona ray vao misaraka amin'Andriamanitra fotsiny, vao misintaka amin'Andriamanitra fotsiny de tsisy fiainana ho azy. Hoy ny tena Andriamanitra Salamy fahatelo amby fitopolo andiny fafito amby roapolo, fa indro very zay lavitra anao ary inganao zay rehetra mijangajanga mahafoy anao. Hitanao ny fahafoizana n'Andriamanitra de klasian'Andriamanitra ao anatin'ny fijangajangana. Vao miala amin'Andriamanitra satria ny olona de tsy maintsy misy zavatra ikinany. Hitanao voalasy Mosesy de namboatra sary olona sary omby lahy kely volamena ny olona mitady zavatra ikinana. Isaky ny firenena ray de manana zavatra ikinana, manan'Andriamanitra ikinana. Ka ny olona vao miala amin'Andriamanitra de mitady zavatra ikinana. Ary zao tontolo zao be dia be ny zavatra azo ikinana. Be dia be ny olona mijangajanga atakanony an'Andriamanitra. Zay mantsy le fijangajangana. Ny fijangajangana ozy Andriamanitra hoe za ihany ny vadinareo. Ny fijangajangana de ny fialana amin'Andriamanitra de fandraisana vady hafa. Be dia be eo amin'izao tontolo zao feno karazana vady, feno karazana zavatra re ikinan'ny fon'ny olona atakan'ny Andriamanitra. Mety vola io, vola ny ankabetsahany, mety vola io. Misy olona manam-bola adinony Andriamanitra ary io vola io le Efesianina teo tsy Andriamanitra de zany le Efesianina vakiana teo hoe Efesianina toko 5:5 fa fantatrareo marimarina fa tsy manana lova ao amin'ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra na mpijangajanga rehetra na ny olombetaveta na ny olona mierina zany de nataony anaty parenthèse hoe mpanompo sampy, fa ny mierina koa de olona diso ty vola. Le tendakanina be reny mierina zany tena le olona le hitanao le tena le tsy maneky mihitsy raha vao resa-bola, tsy andalovana mihitsy raha vao resa-bola ary tsy misanga mihitsy koa rehefa resa-bola. De vola de mety misy olona tiany fa noho ny vola, misy olona iraha miasa fa noho ny vola, misy olona toanany noho ny vola, misy zavatra ataony vola zany ny atao mierina. Ary izy koa de tsy azahoanao zany maka tsy manome toetran'olona diso ty vola, zany atao hoe mierina zany. Ka ny vola de afaka atakan'olona an'Andriamanitra de mijangajanga ny olona am'izay. Sampy ny sampy ihany koa mazava ho azy de iny ny atakan'olona an'Andriamanitra, iny ny eritreretiny fa lasa miaro azy, amin'ny alalan'iny ny eritreretiny fahazahoany vady tsara, amin'ny alalan'ny sampy iny na amin'ny endrin'iny na amin'ny endrin'iny ny eritreretiny fa mahatsara ny fidiram-bolany. Sampy vola mety misy koa ny sampy tsy voatery zavatra iny izy ty atsangan'olona reny sary vongany reny, fa ny sampy be dia be na io vadinao io aza ohatra, io vadinao io foana tsy avitanao manompo an'Andriamanitra, tsy avy fa de io vadinao io foana ohatran'ny ianao rery nanambady de vadinao foana aiza ny vadiko ny vadiko fo misy mikitika de marary ny fo de fo misy fo tsy tonga de marary fo voatarakely 10 minitra de marary fa aiza ny vadiko. Sampinao koa zay ny vadinao ny dikan'izay. Misy olona ny arena ny sampiny, misy olona mety sakafo ny sampiny, misy olona zany mery mihinan-kanina be, tia sakafo be, io sakafo iny tsy kitikitianao zany fa tena miady. Nahita karazan'olona ngery avy hatramin'izay, misy olona ohatr'izany mihitsy. Tsaroko foana le olona niaranao vavaka tendrombohitra taminay taloha zay. Izy rehefa manao vavaka tendrombohitra de nenazy io tsy vavaka tendrombohitra fa sady na fisakafoanana. De rehefa manao vavaka tendrombohitra de mba misy fotoana aloha ianao zany mba mandohalika ianao vavaka de
rehefa amin'ny atoandro fa misakafo e fa azy ohatra mody vavaka kely ohatran'ny vetivety kely izy tsy fantatra tsotra hoe 4 minitra de manoka mipetraka zay de velariny am'zay lamba databatra de ny olona mba te hivavaka koa amin'io mba hatsony le olona ne tsy te ho hita rery izy ave de manao boribory kely eo de vavaka ny olona mivavaka izy tonga de maninona tsy sakafo variana foana izy tiana io mamelatra ohatra mamelatra lambo zay izy de mipetraka zay de avoakany na mamoaka le sakafo ary elaela mihitsy ny olona re mbola miokaoka mikikika mitadin'Andriamanitra izy efa ina zay kibotsika zay sakafotsika io sampy io vo tsy mahita an'io tsika de tsisy ninona mandeha de io atakalotsika an'Andriamanitra mihitsy e mahatonga ny olona mifadianana mahita vanomavaka e manadino an'iny iny tena tsy tatiny lofo mihitsy mantsiny fa zao ry havana malala ny olona manalavitra an'Andriamanitra very ny olona misitaka amin'Andriamanitra zany a very fa indro very zay lavitra anao tsy de very tonga de tsisy ninona mare tonga de maizina ny tany aman-danitra satria lavitra an'Andriamanitra ary aringanao zay rehetra mijangajanga mafoy ianao Andriamanitra ry havana malala de tena saro-piaro Andriamanitra ny amin'ny fijangajangana sy ny fanompontsampy zavatra tena ataon'Andriamanitra anaty kitapo ray miavaka mihitsy reo anankiroa reo ny fijangajangana de ny fanompontsampy indrindra moa fa miaraka izy roa indrindra moa fa miaraka izy roa hoe sady mijangajanga ianao no manompo sampy ny beba farak'izay aingana ianao tsy mibebaka ianao raha manao zavatra hafa fa tena na tsika ary mijery de hitatsika fa anisan'ny zavatra tena maharikoriko an'Andriamanitra aringanao ny mpijangajanga tsy maky ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy fa 7:30 ahitanao an'izany Exodosy fa 7:30 donc efa kitsika zao ny ataon'Andriamanitra hoe endriky fijangajangana ihany koa fijangajangana ranofo ray araka ny teninam-bavy aimé Lovely ny fijangajangana mahakasika ny nofo nefa tsika ny nofontsika de mahasaro-piaro an'Andriamanitra mifokasigara ary ianao manimba tempolin'Andriamanitra ianao de hosobain'Andriamanitra koa ny ten'Andriamanitra nefa ianao mifokasigara ny avokavoka sy ny tao fampitsofinao ny simba fa fijangajangana to de mahakasika ny nofonao manontolo ary raha olona ra-panahy ianao no mijangajanga de teteny aminao a fa latsaka ny ara-panahinao ary raha tsy vonjenao aingana anaty fibebahany zany de manidina lasa tsy hitanao tsony iny possible ianao olona feno-ositra ianao androany ampiasain'Andriamanitra be fa ny mahapotika ny farak'izay aingana de fijangajangana tonga de angovo sisa ny anananao fa tsy ositra mety mbola hitabataba ianao hitevitendry efa tsy atsony ny ositra ny endaka nitsana Esau zao a tena tsy nampandefery ny kibony de nefa jere Jakoba manitra be izy teo a fa izy Jakoba tsy tia ny tena izy misaotra andralatojo tsy tia ny tena tsara fa le tsodrany dada de aloha ty omeko an'izay matimatiny ty tsaramaso mena nay zao ny lokanay androany tsaramaso mena aleloia ary mampionina tena lokan'ny Esau tokoa ny lokantsika androany voanemba tsaramaso mena miaraka amin'ny hena matavy aleloia fa zao ny an'Andriamanitra rehefa miova Andriamanitra ianao de tonga koa de mijangajanga ianao zay eo a le fijangajangany nofo fa ny fijangajangany ny ara-panahy ny fanananao Andriamanitra hafanao Andriamanitra dia fijangajangana afaky ten'Andriamanitra antsika amin'ny Exodosy 7:30 de 1:20 tandremo zay andodiko anao an'io indro efa noroahako ihany eo anatreo ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Vita sy ny Jebosita reo zany hitahita rehetra lasa tsisy hita tsony zany hoe efa nisoron'Andriamanitra
ary sitrak'Andriamanitra ny analan'ireo anyloantsika fa andiny faroambe volo ko mitandrema fandraonao fanekena amponina eo amin'ny tany zay alehanao ianao fa ho fandrika eo afovoanao izany. Ny aliansa, ny fikambanana, ny fiarahana amin'olona eo anivo ny asa fitoriana de mila tandremana. Halleloja. Mila tandremana. Tsara ianao mitory amin'ny olombelona rehetra, fa ny hoe miara mitory amin'ny olombelona rehetra mila mitandrina isika, satria ny antony de zao. Mitoriteny zany samy manana ny mitoriteny. Ny filazantsara zany samy manana filazantsara. Ary tadidio fa efa nitenenina hoe ankehitriny de faina aminareo ny antikristy de ny mpaminany sandoka. Ny mpaminany sandoka de mpaminany ohatry ny tena mpaminany, ary baiboly ihany ny ampiasainy, tsy baiboly mihitsy ny ampiasainy. Mpiamanao ohatry ny tena mpaminany fa saingy sandoka ve foana hoe vola sandoka zany tsy maintsy ataonao mitovy amin'ny tena vola. Fa raha ataonao tsy mitovy amin'ny tena vola de tsy sandoka izy de tsisy voaniny. Fa ny zavatra sandoka de natao avony olona, zany hoe atao mitovy amin'ny tena izy. Andriamanitra ry havana malala mialohan'ny anaovanao fanekena amin'olona, le fanekena teneny de ny fiaraha-miasa de zao antanio aloha Andriamanitra de dinidinio aloha fa tsy ny aliansa, tsy ny fiarahana ny zava-dehibe, fa tsy hoe ratsy akory zany, fa rehefa mitovy tanjona, mitovy ny zavatra hijoroana de atovy. Halleluja. Ko tandrema fandrahoana fanekena amponinao amin'ny tany zay lehanao ianao ka ho fandrika eo afovoanao zany. Faravao ny alitarany, torotoroiny ny tsakavato tsampiny, ary jinjao ny aserahany. Halleluja. Anaran'Andriamanitra zany asera zany. Halleluja. Ravao ny alitarany, torotoroiny ny tsakavato tsampiny, ary jinjao ny aserahany, zany hoe tonga de vo hitanao mihitsy hoe tsy an'Andriamanitra ty de potipoteo. Rehefa malala. Ny olana amintsika de zao. Olona tenin'Andriamanitra tany amin'ilay nivakiny anabavitsika teo hoe ao amin'ilay Jakoba. Olona Jakoba hoe ny mpisitaka mpijangajanga tsy fantareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana am'izao tontolo zao. Nisy any teo sakaizana zao tontolo zao de efa avan'Andriamanitra. Eto ny fisakaizana de natomboka tamin'ny finamanamanana. Ny mahatonga an'Andriamanitra miteny ry havana. Vao misy olona zany. Hafa firenena anao fanekena amin'ny zanak'Israely de zao ny ataony. Jerena aloha izy any Andriamanitra Asera, Bala sy ny sisa sy ny sisa. Ino lohany ravaina. Tonga de ravaina. Tsy miresaka amin'ny akory fa ino ny ravaina. Fa tsy hoe efa fantatrao zao mihitsiny. Tsy angeravana misy fotoantsika milalao afo e. Efa fantatrao zao ohatra. Fa io olona io de olona tsy anana tanjona mihitsy anompo an'Andriamanitra fa vao hoe anana tanjona hisintona anao hiala amin'Andriamanitra. Zaho zao mitory amin'ny olona rehetrarehetra. Zara hoe tsy ho resy lahatra ho voatariky nizaniza am'zany, fa tsika rehefa mbola marefo ny ara-panahy de alohantsika mitandrina. Ny fakapanahy rahateo natao hitsoahana, natao handosilana fa tsy natao hatrehana. Misy karazam-pahavalo ravana amin'ny baiboly, misy fahavalo natao hatrehana, misy fahavalo natao hitsoahana. Ary David, misy fotoana David miatrika fahavalo, misy fotoana David asian'Andriamanitra mitsoaka, asian'Andriamanitra mandevitra. Tsika tsy hoe mandevitra amin'ny fahotana, fa tsika de mitsoaka sy mandositra ny fakapanahy. Rehefa misy olona hitanao, fantatrao zao mihitsy ny tanjony, fa tsy de nivavaka loatra, fa vao hoe nitarika anao aza. Azonao atao mihitsy tsy mandany andro kory miresaka amin'izany olona zany. Ny aviriko aminao foana ty.
manao demande miako nareo ranabavy. Efa be dia be ny feana vehivavy efa hitako taloha amin'ny sary. De tsy zato ny ampisehonareo an'io feanareo io. Tena marina zany teniko anao zany. Ary averiko eto foana zany hoe inona le tanjony iresantsika? Manao demande amiko nareo fa satria maninona? De mazava raha mifazahoako azy. Raha mifazahoako azy de tokony hoe resaka vavaka. Satria inona ny hitanao eto tenako foana? Resaka vavaka. Resaka vavaka. Raha zaho zao manao demande anareo aminareo manao sorta kely iny, de azonareo antoka fa tsy resaka vavaka ny problème tsika. Fa mety resaka zavatra hafa. Mazava kosa zany e. Sa mba misaintsika de mazava kosa zany. Sa nareo tsy mazava aminareo zany. Raha misy olona mpivarotra tomobile de anao demande iny de mi-intéressé anazy zany ny tomobilin'iny olona iny. Raha misy magasin ana kilalao de hiditra ao anatin'izany ny sitany zany de satria za tia an'le kilalao. Raha nareo zany manao demande amiko de mazava fa ao amin'io compte tsy zavatra hitanareo hoe varotra inona na varotra inona. Na hoe manao mikarakara sakafo na manao tsy fantatro. Ka hoe anao demande hoe hiary hikarakara sakafo na hoe tsy fantatro. Fa mazava aminareo fa radio akiradio resaka vavaka, toriteny, hira fidera zany ny hitanao eo. De zany zany ny tokony resantsika. Ka atao iny koa ary le sorta. Atao iny koa ary le feanao iny. De tsy valiko nareo misy be dia be ao. Misy ny demande amiko misy fotoana manamafy foana. Efa zato mahery. Le olona le manao demande de tsy valiko satria ny sasany tsisy sary. Averiko foana, za tsy mamaly olona tsisy sary. Za tsy tena manamina bitro kely na saka kely na tanàna sarina tanàna kely na voninkazo kely. Za koa tsy afaka i-accepter demande ana olona. Inona le tanjontsika? Za tsy miteny anao hoe tonga de olona mpivavaka be daholo manao demande amiko, fa voalohany indrindra aloha ny olona rehetra tonga ao amin'i Jesosy ngery avana olona manana le vehivavy janga ngery avana ka olona tena manana fanapahan-kevitra niovy. Janga zany de janga foana de na miaraka amin'izay de farany Jesosy koa no anaovanao fihetsika hafahafa ao. Ka tsy mety. Tsy mety. Vao mihoana aloha tsika. De ny sampinao aloha ny ravaiko voalohany. Halleloia. Inona zany zao sampinao? Fijerojejona. Ino no ravaiko voalohany? Ary tsy mamaly ny demande anao maro nareo efa tonga saina amin'izany de ovay amin'izay le sary. De miresaka amin'izay tsika ao. Satria ianao orateur iresaka amiko. Angatabavaka ianao de ino no teneniko anao voalohany hoe voalohany indrindra aloha. Eto tsy hoe mpiasan'ny commune tsika. Mety misy pasteur angamba ny anananany hoe zay rehetra entina mibavaka de entina mibavaka na inona. Kaneto tsy hoe mety nambavaka ianao fa ianao hoe tsy mila mivavaka. De ny voalohany indrindra tokony ataon'izany olona andeha hivavaka hitady famonjena amin'Andriamanitra zany de tsaromy tsara aloha le vatanao tempolin'Andriamanitra. Halleloia. Ka zao ny Andriamanitra de tandremany mihitsy tsika tsy hanao fanekena amin'ny hafa-firenena. Averiko ahitsiko tsara. Tsika tsy hoe mitady olona efa mpivavaka tapitrohatra vohiditra eto amin'izao fandarana zao, tsy zay. Mino fa azonareo kosa ny tiako tenenina. Fa kosa mba jeneny hoe pastera ohatra zany za ohatra. Raha mba resinao ohatra zany de tsy mba menatra anao ve na mijery na za mijery ny sarinao ary ve tena hoe de tsy mba menatra hoe io zany no jeren'le olona hitondram-bavaka anahy. De mba alefantsika kely fotsiny le lojikan'le zavatra. Amen. Fa tsika hivavaka entina mbavaka ianao ary ianao ratsy fa hiova tsara teo daholo tsika niala. Fa manana fisainana hiova. Halleloia. Ho ny ten'Andriamanitra, ravao ny alitara, torotoroy ny tsangamato tsampony, jinjao ny aserahany. Fa tsy ankohaka ao anatrehan'izay andriamanin-kafa ianao fa Jehova de saro-piaro. Fa Jehova saro-piaro, Jehova de saro-piaro no anarany. Satria Andriamanitra saro-piaro izy. Ny anaran'Andriamanitra zany de saro-piaro. Halleloia. Andriamanitra zany saro-piaro. Vao mandeha any fotsiny ianao. Andriamanitra kira tsy voatery hita ianao bradeso amin'le asera ianao vao fantany hoe iny Andriamanitra ao. Andriamanitra kira na lalitsainy. Fantatr'Andriamanitra fotsiny ny fonao io efa tsy mitepo aminy intsony fa mitepo ary amin'le zavatra ry. Halleloia. Ary Andriamanitra saro-piaro.
Saro-piaro izy satria tiany ianao. Tsy hoe saro-piaro izy fa tsy tiany ianao, fa saro-piaro izy fa tiany ianao. Ary raha misy olona eto milaza fa tiany vadiny, tiany zanany, ka tsy saro-piaro am'izany, de ovay kely. Ovay kely fa tsika tokony ho saro-piaro satria zavatra maharary atsika. Ary toetra tena tokony ho izy fahasarotam-piaro, fa tsy fahasarotam-piaro be loatra. Le hoe hatramin'ny zavatra kely tena alina de fa mahasarotiny ianao satria maharary ianao. Andriamanitra sarotiny amintsika. Ary amin'Andriamanitra, ianao manomboka mijerijery sampy hafa io, de efa mitsangajanga ny anaranao. Ary efa mahafoy an'Andriamanitra. Ary niza sakaizan'izao tontolo zao, de fahavalon'Andriamanitra. Za ry avana malala, eo amin'izao tontolo zao, betsaka ny zavatra hitako eo. Ary betsaka ny zavatra hitako eo. Halleloja. Amen. Andriamanitra mandinika amin'ny fo izy, anabavy nomena Justine. Ary io fotsika io mihitsy ny tena hitany. Halleloja. Ary ny zavatra vao anatin'ny fotsika no avoaka antsika ty ivelany. Zay daholo io tsisy afaka andahany zany mihitsy hoe reny vehivavy manao zipo kely reny na reny olona manao fitafiana tsy motina rehetrarehetra, fitafian-dehilahy rehetrarehetra reny ka hoe tsisy ninona atao am-pony. Mizatra tianao ampiseho eo. Andriamanitra tsy niteny tamintsika mihitsy hanao an'ireny. Ny zavatra any am-ponao any tianao aseho. Avy anatin'ny fonao de mivoaka ety ivelany le izy. Ka tsy mila hoe nijery ny fonao koa ry Andriamanitra fa ny olona ary mahita ny tao am-ponao. Marika ve fa Andriamanitra. Mbola vao ianao andeha hamoaka ny anaty armoara de fantatra Andriamanitra. Fa zay moa zany rehefa mahita an'izy ety ivelany tonga de vitany koa ny tany am-ponao hoe tena mbola hafa mihitsy ny anatin'ny fon'ity olona ity. Zay tsara fantatsika. Betsaka mantsy ny olona miteny an'izay foana hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany, fa mijery anatiny. Fa tena ny anatiny aza hitany ko ny ivelany very havana tsy malala tsy hita. Ary ny ivelany teneko anao tsisy fiatraikany amin'Andriamanitra. Fa ny olana ny ivelany misy fiatraikany amin'ny olona. Ary ozy Andriamanitra lozany zay avy ny fanafitohina. Andriamanitra ngery havana tsy hoe sanatria hijery anao tsika ngery havana nanaovan'Andriamanitra tsika mitanjaka daholo e. Mitanjaka nge Adama sy Eva. Zany tsy problème amin'Andriamanitra na mitanjaka ary isika. Fa rehefa nahiratra ny mason'izy mivady de nanao akanjo tamin'ny ravikazo Adama sy Eva. Fozy Andriamanitra tsy mety io, tsy ampy io, volombiby, lavalava tsara, misarosarona tsara. Andriamanitra zany nivelantsika tsy tokony ho problème satria efa hitany ary tsika mitanjaka izy mpanao antsika ary azy isika. Fa ny olan'Andriamanitra ty tadidinareo vehivavy ty. Tsy olan'Andriamanitra nareo manao pataloha sy manao zipo fohy. Ra nareo rery ny any amin'ny nareo nge ny an-tranonareo afaka manao zany. Nareo reo nge rahavana malala, nareo vehivavy ty manao zipo fohy sy manao any reny, nareo nge maso ny vadinareo afaka manao an'ireny. Rehefa ohatrany ianao rehefa reny mba tsy fonao de rehefa anao sy ny vadinareo de anaovy re mini jupe reny. Zay tena mahadevolana ny fonao ny sainao de anaovy. Kezany izy vadinao. Vadinao nge natao ray aminao e. Fa ny olana eo amin'ny Facebook mihitsy ianao iza daholo izany firy vue zao ny tsarinao iny, firy vue zao ny sarinareo ranabavy sy rahalahy ihany koa de firy ny tafitohana zany, firy ny eritreritra ilanareo any anatin'ny saina any. Ozy nareo tsisy an'izany nganareo le olona, tsy nareo le olona nijefinareo ke finareo ihany ny tompony izy. Ary indrindra nareo mitady zadoro sy sisy nge misy zavatra ambadika zany. Tsika zany ry havana tsy Andriamanitra mihitsy no photo de profil taloha sary filatongotra. Esory izy le zanako ohatra miresaka amin'ny tongotra nesa. Azonareo. De zay nareo za mitena zany Andriamanitra tsy mijery ivelany. Fa zay mijery ivelany. De zay tafitohana avy eo. Tozy nareo ny teo tafitohana any. Ka nareo no nafitohana ny lehilahy rehetrrehetra. De lehilahy lasa tenin Jesosy hoe raha nieritreritra ilany vehivavy iny fotsiny nareo de efa nijangajanga taponareo de ahoana zany. De za zany zao ampisehonareo an'ireny sarinareo rehetrarehetra de raha mba zany zany mba tafalatsaka amin'ny fakapana ohatry zany de za zany lasa mijangajanga de tsy aleoko tsy manaiky tsy amianareo fotsiny de mba eto foana mba mitoro teny mba milamina tsara. Alleloia. Olombelona nge tsika ry havana malala e. Ary tokony ho fantatreo foana zany hoe inona zany hoe mitandrina. Angamba hoe verinareo fa zavatra kely. Angamba hoe verinareo hoe tonga de iny isy to de mijangajanga be tonga tsisy ohatry zany. Tsy misy an'izany. Mba ny tsikelikely io.
tsy tsikelikely tsisy olona tonga de mpidoroka toka tsy nisy ohatr'izany fa maingy amin'ny zavatra kely io de mitadiny zavatra lehibehibe de izipona manomboka mipotra iny lohalika ao ka mbola tsy taitro ihany ianao de miakatra io de iakatra de ianao le izy tondra ny sitina midina mody sitoma midina nefa le iny misy nefa mividy misy le alavany tena tianao ange mody sitoma midina zay izy nefa be de beke ny zipo tsy mila sitoma manontany ianao mampiona iza misy vatra zipo tsy mila sitoma fa to de efa milamina tsara am'izao sady mahafatifatiny tsara tare halleloia zay ny amin'iny rehefa namalala ka Andriamanitra de niteny tsy zao nasarana de tsy akohakeo anatria ny Andriamanitra hafa fa Jehovah saripiaro satria Andriamanitra saripiaro izy ka andrao ianao anao fanekena amponina ponina eo amin'ny tany ka hijangajanga anaraka ny Andriamanitra hamono zavatra tao fanatitra ho an'ny Andriamanitra ary aseny ianao ka hinana ny fanatiny ary andro koa aka amin'ny zanany vavy sy ny zanany hovadiny zanak'olahy ianao ary hijangajanga anaraka ny Andriamanitra ny zanany vavy ka hampandehan'ny zanak'olahy hijangajanga anaraka ny Andriamanitra kiravana mijery lalina Andriamanitra kiravana tena mijery lalina Andriamanitra tsy ny androany ihany mijery tsy ny androany ihany mijery fa ny zavatra rehetrarehetraetin'Andriamanitra efa vita hitana hatramin'ny any aloha sary-piaro amintsika Andriamanitra aza maka ny sampony zao tontolo zao ianao aza manao sakaizany zao tontolo zao ianao tsy manina alao ry havana malala aleo fahavalon'izao rehetrarehetra zao fa naman'Andriamanitra fa rehefa sakaizan'Andriamanitra zany ianao fa tena tsy batainy amin'ny tanany mahery ianao afindrany mihitsy ianao karakara iny ianao zavatra tsy vitan'ny olona taminao mihoatra lavitra zany vitan'Andriamanitra aminao fa aza mba manao an'izany namany zao tontolo zao de fahavalon'Andriamanitra fa tena sahirana ianao salamy fahasivy amby folo amby zato nge vakitsika andininy fa 5:50 ny olona miala amin'Andriamanitra ny olona misitaka de zao iny olona iny ny andraisan'Andriamanitra ny to de ratsy fanahy mpijangajanga mpisitaka ho ny tena androany salamy fahasivy amby folo amby zato andininy fa 5:50 amby zato lavitra ny ratsy fanahy famonjena zany hoe ianao zany manalavitra an'Andriamanitra de lavitra anao koa ny famonjena misy raha tenentsika zay hoe latojo ady mafia de zao no tsaroko hoe akaiky mpamonjy akaiky mpamonjy vo misy olona antsika aiza mpamonjy atsika eo amin'ny toeran'andoliantsika io singa tsy lavitra eo amin'ny toeran'andolianao eo Jesosy halleloia eo izy fa ny ratsy fanahy ndray zay miala amin'Andriamanitra to de lavitra azy ny famonjena miantso fa so de mba misy amintsika eto ry havana miantso famonjena fa tsy mety mahazo Andriamanitra ke ry havana tsy hoe tonga isak'izay atsony fa raha miantso an'Andriamanitra isika nefa sika mbola sakaizan'izao tontolo zao ary tsy manana eritreritra ny ala am'izao tontolo zao atena marina zany tena mampiony zany nareo efa misy fotoana nareo tsy mahita mpivahaty andafy tsy mahita mpivarotra zipo lava de fa na robe tsara reny halleloia iny moa teneniko teo Andriamanitra Jesosy tsy lavitra atsika fa Jesosy na any anaty bus ianao na any am-piasana ianao na ao an-trano ianao na ao an-dakozia ianao na any amin'ny salon na any amin'ny anaty chambre any Jesosy tsy lavitra fa eo amin'izay andolianao fa ny ratsy fanahy lavitra ny ratsy fanahy famonjena ianao zany ninonina tratratratranao fa mbola naman'izao tontolo zao ty ianao tsy hoe zany Andriamanitra fa fantatro Andriamanitra Andriamanitra tsy mbola namanao Andriamanitra mamaly fity mamaly vavaky zany efa Andriamanitra vita sakaizana efa sakaizanao efa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao anao de tena amintsika rehetrarehetra lavitra ny ratsy fanahy famonjena izy satria ny didinao tsy tadiaviny ny olona tsy mitady ny didin'Andriamanitra
fa mitady valom-bavaka ny an'Andriamanitra nefa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra ianao hitady ny didiny ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako ka tsao aloha ny amiko manontolo ka tsao ny didiko. Alleloia, alleloia, amen. Ry havana ade teny aminao androany a mila tadiavinao ny didin'Andriamanitra de valom-bavaka zany tonga ho azy. Niza nizy izy eto, alleloia, niza nizy izy eto a za hoe mitady valom-bavaka mitady valom-bavaka aza valom-bavaka tsony tedavina fa ny didin'Andriamanitra tedavina fa mirotsaka aminao azy ny valom-bavaka ry havana malala satria anao akaiky an'Andriamanitra, satria anao lasa sakaizan'Andriamanitra. Ny sakaizanao ve ry havana namanao ve de avelanao fotsiny rehefa anao manana ny zavatra azo amonjena azy tsy marina zany maika fa izy Andriamanitra ry havana malala. Alleloia, de manomboka androany zany ataovy zay atonganao tsy ratsy fanahy de akaiky ny famonjena ianao de atedavy ny didin'Andriamanitra de ho hitanao. Averiko farany amaranako azy. Misy olona miteny azavaiko zavatra anankiray ianao. Misy olona miteny hoe mivavaka malasa adala fa za tena mahita mpivavaka efa lasa adala. Ny fivavahana ry havana raha vo fivavahana ny afangaro amin'ny sampy de rariny le olona lasa adala. Hoe mpivavaka ianao de mifangaroaro sampy, indrindra hoe mpivavaka be fa voasarika nanompo sampy, Andriamanitra tsy hitany fa ny devoly tezitra aminy. Tapao ny hevitrao ho aty ianao sa ho ary, Andriamanitra tsy manana fifandraisana aminao satria ianao manompo sampy. Ny sampy zay tomponao tediavinao afangaro amin'Andriamanitra de tezitra ary ny devoly teo de mikitika. Za manao antsoava androany raha misy olona eto mpivavaka nefa mbola milalalao sampy zany, izay sampy teneniko anao tsy voatery sampy avy any amin'ny tantarabe fa ninona sampy, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-karena, ny fitiavana sampy ny tsy fatokinan'Andriamanitra fa fitokina amina zavatra hafa reny, ialao reny fa tena tsozarizary ianao. Misy olona ny vadiny ao an-trano ary tazominy amin'ny fanafody de lazay efa valom-bavaka fa za tena mitenao fa tena tsy mahafaly an'Andriamanitra zany a. Raha misy olona eto ohatr'izany de elao zany, elao zany ary io iny fanafody nalasa ny vadinao iny a ary io raha te ho tahin'Andriamanitra ianao. Fa raha mbola misisika anao mivavaka be nefa ny anao koa mbola manompo sampy foana, ipika ny afaranao fa za tsy manozona anao. Ary ataon'olona oam-pitenenana ianao ary efa mahita olona ohatr'izany bavaka be efa lasa zao izy efa kidaladala kely na mijery anazy anao malahelo mihitsy hoe zao ve tsy ny afaran'izao olona zao ka mitandremitsika. Ary de tena amintsika rehetrrehetra manao hoe andaotsika anakaiky an'Andriamanitra, andaotsika anakaiky an'Andriamanitra de andaotsika tena anao an'izany hoe ho ataotsika fahavalitsika zao tontolo zao. Ny olantsika de zao tsy mety vitatsika mihitsy mandrafy an'izao tontolo zao. Ny mandrafy an'izao tontolo zao zany de zao zay rehetra an'izao tontolo zao de tsy tianao. Jereo hoe tsy sarotra fatarina ankery avana zany zay mifanohatra amin'Andriamanitra de an'izao tontolo zao teneny zavatra rehetrarehetra. Zany mahatonga antsika tokony ho zato isan-jato evangelika rehefa ny hira inonao ataovy evangelika, ny akanjonao ataovy evangelika, ny fiteninao ataovy evangelika, ny fihinanao ataovy evangelika, ny ao atokantranonao ataovy evangelika, miaingana manomboka eny am-bavahadinao atao fantatry ny olona fa mpivavaka ianao. Alleloia. De ho hitanao ho sakaizan'Andriamanitra ianao ary miditra lalina fifankatiavana amin'Andriamanitra anao lasa fahavalonao azy zao tontolo zao. Ary ny olona rehefa tonga am'izay de ho tahin'Andriamanitra izy zay. Ny mpisitaka mpijangajanga
tsy fantatra rehefa fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao ka na iza teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Nizaniza kosa teo fahavalon'izao tontolo izao dia ho sakaizan'Andriamanitra tahaka ny Abrahama izy a, tahaka ny Enoka, tahaka ny Relisa dia ho tain'Andriamanitra ny izy kitsirairay mino fa voarainao izay hafatra izay androany. Mahereza ianao dia andaosika andrafy amin'izao tontolo izao dia alao izay rehetra tsy sitrapo n'Andriamanitra fa tsy mitondra n'inona eo amin'ny fiainantsika ireny nefa isika tokony ho tain'Andriamanitra. Misy amintsika eto olona efa tokony ho lasa lavitra amin'ny fitahian'Andriamanitra mbola tazominy izao tontolo izao io ao foana rangorangotiny izao tontolo izao foana dia tsy mety mandroso mihitsy. Ary izy mbola tsy an'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano ao reny filma vetaveta reny mpihira tsy miteniteny foana sy asory anaty tomobilinao sy anaty tokantranonao fitafy tsy mendrika rehetra eny fa ho hitanao sakaizan'Andriamanitra ho azy ianao ary tadidio. Alleloia. Fa valibavaka izany sy fiainanao isan'andro izany valibavaka. Ianao aiza ihany ny valibavaka anaraka anao zany ao aorianao famboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Voninahitra tao an'Andriamanitra reny mino fa voarainao ny lesitsika tamin'ity androany ity dia nizaniza kosa nefa ianao eto androany hoy za tena mbola tena ao anatin'le tena fahotana be mihitsy fanapa-kevitra ny ilaina aminao za hiala. Misy olona miteny eto ambavaka aho afaka amin'ny fijangajangana. Tsy mila entina ambavaka zany. Ianao mihitsy manapa-kevitra tsy mety amin'Andriamanitra fijangajangana fa majana. Ma eto ambavaka raha ho afaka amin'ny sigara. Ino entina ambavaka amin'izany? Ianao mihitsy manapa-kevitra tsy foka sigara intsony an Jesosy fa meo hery. Alleloia. Nizaniza izy vonona androany tantaontsika hanao an'izany izany hoe manatona n'Andriamanitra ianao fa izy manafaka anao. Saotra antsika nahatra ianao hatramin'ny Alleluia. Aok'izay tebitebina aok'izay itsony tahotra manatone raha mila fitsarana raha mila fihononana manatone aok'izay tebitebina aok'izay itsony tahotra manatone Alleluia. Ramila fitsarana ramila fihononana manatone. Alleluia. Sasaony tanàna Midiova raha te handray ilaozy ny hitanao afoizo failairay. Amen Jesosy. Tian'ny fiainam-baovao hoanao raha madio ianao. Amen Jesosy. Raiso Jesosy zao mirani hanadiwana. Alleluia. Jesosy tsy manavaka raha tena vonina hivavaka ianao dia manatona azy. Alleluia. manatony anao reo entana mavesatra manjeraka manasatra anao dia manatony anao. Manatony ianao. Manatony anao. Jesosy tsy manavaka raha tena vonina hivavaka ianao dia manatony anao. Manatony anao reo entana mavesatra manjeraka manasatra anao dia manatony anao. Manatony. Alleluia. Sasaony tanàna
midiova raha teandray mila midio ianao raha teandray lao sy miotanao afoizo failaray teanome anao fiainan-baovao halleloia raha madio ianao e Santa Jesus, Alleluia. Nós sasatana amran Jesus. Midio benora te andrai. Alleluia. 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 Dorava nataontsika tonombavaka zany iry zany a. Ataontsika tonombavaka zany toriteny zany androany dia ataontsika tena hiteny mihitsy hoe Jesosy a tena tahio zahay. Raha misy olona eto androany te handray izy a dia aoka zany olona zany hiteny hoe sasao a Jesosy. Azon'Andriamanitra atao manasa anao androany dia androany amin'ny rahan'i Jesosy. Alleluia. Mety anisany voateny tao anatin'izany toriteny zany angambo ianao dia misoran'Andriamanitra ianao satria nitsinjo anao manokana Andriamanitra ary niteny taminao izy tamin'ity androany ity. Dia mety izy ianao androany no diovina fa teanao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tena teanao zavatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fara-pakevitra mila raisinao androany dia teny ianao hoe Jesosy a diovy a Jesosy. Andriamanitro, za andrafy an'izao tontolo zao, mehoery aho. Alleluia. Omehoery aho. Fa za andrafy an'izao tontolo zao. Ivavakantsika amin'izao fotoana zao. Jesosy misaotra anao satria noho ny fitiavanao dia tanteraka teto indray Jesosy ty fotoana ity androany. Tena sambatra zay tenenanao isan'andro. Ary androany zay nandray hafatra mahafinaritra. Alleluia. Dia engane Jesosy zany teny zany a tsy mba hisy hoe verina ho latsaka an-dalana na ho voatsaingiko ny vorona-piaza fa tena hoe samy moa avy zato eny anatinay. Mety mbola betsaka Jesosy eto a ny olona izay mbola tena hoe ao anatin' zany hoe fisakaizana amin'izao tontolo zao. Matetika ny olona manontany hoe fa maninona ny tsy henonao Andriamanitra, fa maninona ny tsy valinao ny vavako. Nefa ianao dia efa mamaly ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa izay sakaizana izao tontolo izao dia tsy namanao ary mandrafy anao mihitsy ny Andriamanitra. Ny mitian'izao tontolo izao dia mitia ny fahotana. Nefa Andriamanitra ny teny tamintsika ravana malala fa misy hevitra mampisaraka antsika aminy dia ny heloko tsika ihany fa tsy inona koa. Ka raha te hahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao, te ho tahin'Andriamanitra ianao, andaontsika hivavaka, andaontsika ny olo-tena, andaontsika tena hidio anaiky ho diovina dia handeha amin'ny fahamasinana. Fa matafita ny fivavahana ry havana. Matafita miaraka amin'Andriamanitra ry havana. Mampilamina fiainana ny fivavahana ry havana malala. Mahalavrary ny alehanao rehetra ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Mampazava an'izay rehetra lalovanao sy lalehanao fa nilony tongotra sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny filazantsara no itenenan'i Jesosy amintsika ny ametrahany antsika ny fiadanany
namelany antsika ny fiadanany ny anomezana antsika fiainana be deaibe ao amin'ny fivavahana daholo ao amin'ny tenin'Andriamanitra daholo zany efa riavana malala teteny aminao fa tsika io dia mila tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra mila mamoto mila vonto ny tenin'Andriamanitra isika ka ianao mihitsy androany mila miteny hoe za Jesosy an'olo tena androany za Jesosy mba te handray diovy ahy Jesosy za Jesosy te handray aminao za Andriamanitra tena te handray avy aminao diovy ahy Andriamanitra rehefa nefa dodina te hanao zavatra amin'ny fiainanao io mampireno Andriamanitra ke rehefa na mahita atsika mbola anaty ady foana mbola anaty olana foana Andriamanitra tena te hitondra anjara famonjena aminao fa Andriamanitra koa te hitana ny teny nomeny fa tsy manome zavatra madio avy aminy horaisinao amin'ny tanana maloto Andriamanitra ny siny vaovao dia ho asiana divay vaovao fa ny divay vaovao tsy afaka ho atao anaty siny totana siny goka riavana malala fa ianao mila mamboatra raha isy faram-pakevitra androany tena hoe za Jesosy iova andrafy an'izao tontolo izao Andriamanitra fa ho hitanao fa tsy ho elan'ny valim-bavaka io tsy valim-bavaka ihany valim-bavaka izany riavana malala bonus zany raha miaraka amin'Andriamanitra fa ny tena izy lanitra homeny anao ho tantaniny amin'ny sandriny mahagaga amin'izay ny fiainanao fametezanao ho sasana misaotra anao Jesosy tamin'ny fotoana androany misaotra ny amin'ny fatanterahana izany ary matoky sy mino aho Jesosy malala fa androany dia samy nandray lesona izay tsirairay avy ary matoky aho Jesosy malala fa tsy misy taminay reto verimainy zany dia matoky anao aho Jesosy fa hamoa avy zato eny avokoa zany teny izay nitoriana androany ary tsy ho veriverimainy fa hantanteraka ny amo ampitombo ary ho vokatra azo tsapahitanana amin'ny fiainany reto olona reto fiainana tsirairay avy ny teninao androany misaotra Jesosy malala zay tsy voalazaka ianao mahalala ny masoa ary ianao mihoatra lavitra ianao no izay nieritreretinay sy takatry ny sainay misaotra Jesosy misaotra tompo malalo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena dia ampandrosoantsika ny anabavintsika Rodine avy any Koweït izy any ivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy Rodine tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika tsirairay avy mbola hiara hivavaka atsika agnapetraka izao fotoana izay nataontsika androany izao tompo ray masina tsara indrindra rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjena anak'olombelona ankehitriny izahay tompo dia manaritra fisaorana eo am-pelantananao Jesosy satria tantaninao izahay nandritra ny tontolo andro ka mbola afaka ny haino izao teny izay mahavelona anay amin'izao alina izao misaotra betsaka Jesosy amin'izany findrafonao amin'ny fitiavanao anay izany ankehitriny izahay tompo ndreto izahay tompo dia hanapetraka ny tenanay raha misy izay zavatra izay tsy araka ny sitraponà Jesosy nataonay nandritra n'izany tontolo andro izany dia hifonanay izany tompo mamindrafo aminay tsirairay avy reto anao Jesosy malala ka resy ny fonay atolotra anao Jesosy mba fanatitra velona ankasitrahana ny tenizay avy reto Jesosy izay niaino ny teninao izao ary ankehitriny izahay tompo agnapetraka ny firenenanay agnapetraka ny Madagaskaranay ny olo rehetra izay ao anatin'izany dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy amin'izao Jesosy misy mandalo amin'ny faholiana mandalo amin'ny aretigny tompo amin'ny problème maro samihafa Jesosy malala tia zahay ianao Andriamanitra tianay tokoa ianao Jesosy malala satria tonga eto zahay niaino izany teninao izany Jesosy malala izay teny izay fampianarana ho anay tsirairay avy Jesosy malala ka ingane tompo izay teny izany Jesosy mba raikitra ao am-pony tsirairay avy amin'izany Madagaskaranay izany ary ianao Jesosy anasitrana ireo marary amin'izao fotoana izao Jesosy malala alao anatiny Jesosy ny ahiahy rehetra alao anatiny Jesosy ny tsy finoagnanao alao anatiny tsy fanompoagnanao Jesosy malala fanana masina tsamin'izy ireo ary hanadiny aretigny rehetra izay menjedy amin'izy ireo tompo ny manota rehetra tompo dia anahikasiky ny fony tompo mba hiala amin'izany fahotana izany Jesosy malala anako hanavitra ireo izay
manana olana sy problème amin'izao Jesosy araka ny teninao hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa faritra sy mavesatenta fa zah no hanome fitsaharana. Jesosy malala o ianao le mpaname soa mpanome tsara zay zavatra rehetra zay teneninao Andriamanitra tsy misy zay tsy tanteraka avokoa izy regny satria noho fitiavanao anay Jesosy malala o ary ankehitriny namampianatra ho an'ny olona rehetra amin'izao Jesosy hiala amin'ny faharatsiagna rehetra ny fijanojangana fa nianana amin'izay tsy aka sitrapona mba tegna hiaiky anahy hibebaka hifogna eo aminah Jesosy malala o satria anah Jesosy malala o izay miantso tsy miantso ny olo marina anah Jesosy fa miantso mpanota mibebaka ary ndreto koa Jesosy malala o indrindrandrindra ny tenako Jesosy tanatin' izany fahotana zany kanefa anah Jesosy tsy niantso olo marina fa niantso mpanota mibebaka Andriamanitra mba hiala amin'izany tsy finoana tsy hiala amin'izany faharatiagna zany Jesosy tsy ezahoany fiainana zany Jesosy tsy ezahoany fiadanam-po eo aminao zany Jesosy fahotana zany fa hitondra anay amin'izany azahoany fiainana mandrakizay hitonga anay fiadanana hitonga anay fifaliana raha manaiky zany sitrapona zany zay Jesosy malala o raha mankatoy zay teny afafina isanandro sanandro zay tompo hiadina izahay Jesosy tsy jaly izahay Jesosy fa tegna hanan-karena hanam-pahasoavana eo aminao Jesosy malala o dia ngane tompo samby hiova fo amin'izao Jesosy ora farany amin'izao Jesosy malala o dia ngane nahibitsiko ao am-pony tsirairay avy ny manao kolokolo rehetra anao Andriamanitra Jesosy o mahita mitsinjo izy ireo satria anao ny mahita izay na dia lavitra aza anao Jesosy tsy misy zavatra tsy hainao na ao am-ponay Jesosy malala o hitanao avokoa izy regny tompo engane hiaiky anao tokoa izahay tsirairay avy tompo mangataka aminao tompo hamela heliko amin'izao Jesosy hamindra fo amin'izy ireo mba tegna molo mariny tokoa izahay rehetra rehetra ankehitriny tompo hapetraka eo am-pelantanana izao vafoka zao Jesosy malala o mangataka aminao izahay tompo raha anjelina masina hitoby magnodidina ho anay tsirairay avy reto Jesosy malala o mba samy hietretry ao am-pony tsirairay avy zay niaininy izao teninao zao Jesosy ary handinika sy hiaiky anahy ary hanompo ana mandrakariva tompo apetrako eo aminao izany vafoka zany maro zavatra zay tiako angatahy kanefa anao Andriamanitra izay mahafantatra zay rehetra zay tsy voaloaka zay mahasoa anay dia tantaraha eo aminay izany fa tsy mahasoa anay aza vela ho tanteraka izany saotra reo saotra Jesosy malala o halleluja amen halleluja saotra betsaka ny anabavintsika rodinitsika tao anatin'izay vavaka firenena izay tapitra eto ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fandahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra afaka mbola mihaino ianao toroteny sy hira ao amin'ny akiradio mandeha andro amanalina isanandro sanandro www.andramokaizo.com dia afaka maheno nonja-peo ianao misy toroteny isaky ny adiny telo amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao raha mbola tsy nahino hatrany voalohany ianao dia misy toroteny hafa koa amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina dia tahin'Andriamanitra daholo mbola mitoy ny hetsika ataontsika ny fanangonana zay voatsirambiny tanantsika ho an'ny hetsika zay ataontsika hetsika gamaliela dia isaorana anao raha misy voatsirambiny tanana azonao atao dia atambatambatritsika ireny mba hitahina an'ireo madinika sy sahirana anohanantsika mpianatra any Madagasikara ho hitanao eo foana moa ny zavatra zay ho ataontsika anao tatitra eo foana tsika rehefa vita ny zavatra atao izay mbola isaorako ny groupe gamaliela zay miaraka aminay mivady misalahy amin'izao ahetsika izay atao zao ka dia afaka mandefa mpiampoka anao raha misy azonao atao na kely na be dia reno natambatambatritsika anampatsika ny sahirana dia zay ny fandarantsika teto tsika mbavaka be mihitsy raha pitso moa dia fotoan-dehibe mihitsy eto amin'ity zao tontolo zao ty mbola tsy hetsika mihitsy zavatra zay hitranga mbola mikaraha pitso ny zavatra etsika mbavaka anisan'ny entinay mivady ambavaka dia ity zavatra anankiray ity mety gaga gamona rehefa maninona no misy an'izany entina mbavaka dia mivavaka izahay mba amin'ny sabata ho avy zao tsika mbola afaka hiara-hiaraka eto anatina connexion mahafinaritra afaka hiara hitandrina sabata anatin'ny fotoam-bavaka zay no entsika mbavaka dia raha mbola tsy tonga Jesosy misy ny connexion dia eo ndretondratsika raha pitso alina ohatra zao samy tahin'Andriamanitra dia mahereza daholo saotra anao nahatreny hatramin'ny farany dia voninahitra averintsika ho an'Andriamanitra irery any halleluja amen mahereza daholo